manatitra ny araba tombo klasy tombo vavy tonga sondray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao MBS ianao amin'izao alina izao manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany karapanondro sy karatra fahazahondalana mamily miisa 900 no hita tao ambany tetezan'ny tanjombato androany raha ny fitataran'ireo mponina manodidina dia ny alahady teo no efa tsikaritry ny mponina ny fisian'izy io saingy tsy nisy sainy antso ny mpitandro ny filaminana ny 410 tamin'ireo karapanondro ireo kosa no efa nisy nanatitra tao amin'ny radio tsy miankina iray omaly ary nanaovana antsoavo ho an'izay tompony sokajian'ireo nanatry maso ho nanaovana osika tamin'ny fifidianana ireo karatra ireo efa tonga teny antoerana moa ny mpitandro ny filaminana ary mitoy ny fanadiadiana teny antoerana ary ny namana mpanao gazety Edena Elias sy Erzora Jaonarivony. Io maraina io no nahenonay tamin'ny onjam-peo tsy miankina iray fa misy karapanondro maromaro nisy nanatitra tao amin'izy ireo ary anaovana antsoavo ho an'izay tompony na ny tompon'andraikitra. Misy 13 ireo karapanondro ary ny iray kosa no karatra fahazahondalana mamily. Rehefa natao anefa ny fanadiadiana dia teny tanjombato teny no nahitana ireo karapanondro ireo. Tangorona teo ilay olona teo ambony tetezana teo dia jereko misy inona ho areo milalao karatra ve ireo sa inona dia andana jereo matsen'le bankely miasa tamiko andana jereo karapanondro reo sisy alay voa dia nisy polisy teo nijery teo alay voa dia mena izay tokony omena azy fa very ny karatra io lakzaly tsy marala fa very fa karatra very fotsiny nefa 13 izy dia permis anankiray dia lasa nakany amin'ny rambela ry amin'ny RDJ ato zany raha dia tenenina an'ity hoe sao dia mba misy very karapanondro zay netriretra efa nandindy ato tsy any amin'ny karapanondro aloha izy tsy karapanondro very ohatra zavatra tena tsy mazava ity zavatra ity. Nidinay fotony tety Tanjombato ny tenanay nanao ny fanadiadiana ary nilaza ireo mponina teto amin'ny manodidina fa mbola misy karapanondro sy karatra fahazahondalana mamily marobe hitan'izy ireo ao ambany tetezana. Rehefa nanontaniana ireo nanatry maso dia nilaza fa efa ny alahady lasa teo no tsikaritra izy ireo teto ireo karapanondro sy karatra fahazahondalana mamily ireo saingy mbola tsy nampandre ny mpitandro filaminana izy ireo. Amilahady ireo karapanondro ireo zany nitanay raha nandede kely danary fakitaka ambany tato. Dia efa niantso polisy ve nareo sa? Mbola tsy niantso polisy efa navelanay fotsiny teo ireo hitanareo. Avy hatrany dia nantsona ny mpitandro filaminana nijery ny zava-nisy tety antoerana ny saina ampay be maso teto ireo karatra ireo rehefa voangona niaraka tamin'ny mpitandro filaminana ka nahatratra 20 ny fitambaran'ireo karapanondro sy karatra fahazahondalana mamily ankoatra ireo 410 izay efa nisy nanatitra tany amin'ny radio tsy miankina omaly. Maentar daholo Mas daholo. Levança izy reny. Arakany volada zany permis anankiray 13 naterika any amin'ny eria nalakely 106 vao nahita ity tranga ity ireo mponina manodidina sy ireo mpandalo dia ny antefa avy hatrany tany amin'ny osoka nandritra ny fifidianana ny sain'izy ireo. Nahitan'ireo zavatra ireo zany ny zavatra tonga atao an-tsaiko voalohany aloha dia misy zavatra tsy mety voalohany zany mety misy mpangalatra mety misy zavatra nanaovana zavatra hafa ankoatran'izay io zavatra io. Inona ilay zavatra hafa ireto? Zavatra ankoatran'izay zao hitanao tao anatina élection présidentielle ntsika tao anatina ohatr'izay tsy fantatra hoe mety tamin'izany ve nisy in'io na mety tao anatina korotanotana tsy fantatra aloha. Ahitako an'ireny dia resaka alabato matoto ny fidy tonga da ho asaiko zany dia alabato reny
tsy aisondrena fampisavorovoriana vahoaka hoe vatoniza le izy a fa mazava ho azy aloha alagato le izy raha ianao tsy manana karapanondro dia tsy olombelona ianao zay tsy aisondrena efa matina voana misy mihitsy zany miosika sy alabato le fifidianana zay nandeha teo satria reny zao manam-po fa karapanondro nentina nampiasaina tamin'le fifidianana dia rehefa tapitra le nilana azy dia ariana aty maizimaizina aty satria matahotra sao dia asasarana reny le olona nanao le osika sy le fanaovana zavatra tsy mety ka raha amiko aloha zany zao dia tsy normal mihitsy le fandehan'le fifidiana indrindrindrindra tato transport tapitanana tato satria tany anaty elakelatra ny tany misy rangampiasa mpikirakira momba ny resaka rano aloha tsy hotonoko ny anala fa tsy dia tsara fa miandro olona eny elakelatra any iny izy manolotra vola sady miteny hoe numéro nandray ny andraiky ny ihany koa ny be ny tanàna tity an-toerana ary ny tana antsoratra ny anarana hita tao anatin'ireo karapanondro ireo misy olo-pantatra ao anatin'izany ary vao anaovana fanadihadiana raha ny fanazavany misy avy eto aminay misy avy any Andorano fotsy misy avy any Tsimranondrefany eny be masoandro eny misy avy any Besarety misy avy any Mamasana reo fangaro be hoaterinay any police ato za teo anao lettre d'accompagnement izy dia anao décharge an'io police hoe voarainy ataoko tsirairay mihitsy apitso rehefa tonga hoe mpiasa fa tsy afaka omeko komsa fotsiny satria zany nandray azy taria manahirana tsara ny manamarika fa ireto karatra karazany roa hita ireto dia manan-kery avokoa ho an'ny olo-pirenena mifidy tsy mbola fantatra kosa na misy sandoka ireo na tsy misy fa efa natolotra ny mpitandro filaminana ny fanaovana ny fanadihadiana mikasika izany hotohizantsika eo amin'ny vaovao mahakasika ny fifidianana kosa indray ary ny vaovao manoloana ny fangatahana nataony antoko tiako Madagasikara sy ny komity manohana ny marika ravalomanana ny tokony hanomezana azy ireo ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsam-bato dia nanamafy izay fangatahana izay androany ny mpisolo vava ny kandida larana fahatimy amby roapolo marika ravalomanana sy ny vady tany saingy tsy mbola nivaly izay fangatahana izay fa mbola miandry ny fanapahan-kevitra avy eo amin'ny birao maharitry ny seni Jessica Miray sy Mathieu Princy raha araky ny notaterina teto amin'ny fampalalam-baovao ny MBS hatrany nandritra ny herinandro izay dia tsy mbola mitsahatra ny fangatahana avy amin'ny tiko i Madagasikara sy ny KMMR ny tokony hahafahan'izy ireo mahazo ny vokatra isaky ny birao fandatsaham-bato ny antony dia ny hahafahana mampitamarina ny vokatra avy amin'ny quartier général ny KMMR sy ny avy amin'ny seni tamin'ity androany ity araka izany dia nidina teny amin'ny seni ny mpisolo vava ny kandida laharana fahatimy amby roapolo sy ny vady tany mba hanamafy izay fangatahana izay satria zoan'izy ireo ny mahazo ny serasera na ny droit à la communication izay tafiditra tanteraka ao anatin'ny zony fiarovana andinin-dalàna fahatelo ambin'ny folo ao amin'ny lalam-pandrenana ny antondianay aty dia amin'ny mampisolo vavanay zany dia mangataka communication ana pièce droit à la communication zany nentinay angatahanay aty zay tafiditra tanteraka ao anatin'ny zony fiarovana na ny droit de la défense zay garantisiavany article 13 ny constitution antsika amin'izao fotoana izao rehefa tonga taty zay dia nanantona ny filohan'ny seni ka rehefa tonga tao amin'ny secrétaire particulier zay dia nampilaza taminay izy hoe tsy handray anay hono izy fa nalefa nitatsy amin'ny secrétaire exécutif ny seni izahay dia natao tao moa ny adievitra momba ny fangatahanay zay mangataka mananjo tanteraka mpisolo vava zany angataka le communication ana pièce inona le pièce angatahanay ny résultat bureau de vote par bureau de vote miaraka amin'ny PV scanné ary ireo pièce rehetrarehetra nahazona le résultat mivoaka amin'izao fotoana io raha ny fanazavana azo avy eny an-toerana dia tsy mbola nisy zavatra tapaka fa mbola miandry ny birao maharitry ny seni ny fanapahan-kevitra araka le voalaza teo moa zany dia nisy réquisition zany nataonay araka ny fangatahan'ny candidat marika ravalomanana zay miaraka amin'ny mpisolo vava mangataka ireo dossier maromaro kasika ny hoe résultat scanné ny résultat publié sy ny sisa ny valiteny azonay tao zany dia hoe mbola omena ny tompona andraikitra mahefa zany ity réquisition ity zany zay mangataka an'ireo zavatra efa voalaza teo ny tena maromarina kokoa moa zany dia nangatahanay mihitsy ny mikasika an'le hoe ny résultat ny PV sy ny PV scanné mihitsy zany zay efa navoakan'ny seni tao amin'ny ireo bureau de vote efa miisa hatrany amin'ny 14 000 bureau de vote
zay mifanaraka amin'ny article 5 amin'ny loi 2015-020 zay ny fangatahana anankiray voalohany. Ny anankiray faharoa dia nangataka ihany koa zay zany ny toy ny valitenin'ny CENI zany mikasika ny taratasy izay efa nalefan'ny collectif du candidat nalefa amin'ny CENI zany io tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana novambra 20 sy 20 kanefa dia mbola tsy nahazahoana valy moa zany hatramin'izao. Tsara ihany koa ny mampahafantatra fa efa mahery ny 4,000 izao ny birao fandatsaham-bato voaray ny CENI. Eo amin'izay vaovao mikasika ny fifidianana izay hatrany ary efa mahery ny atsasamanila ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny SRMV 7,7 manerana ny nosy izao no tonga eny amin'ny CENI. Araraky ny fepitoana nomen'ny lalàna hatrany dia mifarana androany ny fotoana ho an'ny SRMV hitazonany ny fitanana an-tsoratra izany hoe 10 andro aorian'ny fandatsaham-bato. Tsy mbola misy kosa hatramin'izao ny fisiana fitanana an-tsoratra en carence fa efa misy ny fomba fangalana ireo fitanana an-tsoratra any amin'ny toerana lavitra sy sarodalana. Jessica Miray sy Mathieu Prince hatrany no mitatitra izay vaovao izay. Mitoy ary lasa aloha aza ny fizotran'ny fanangonam-bokatra sy ny fanisam-bato ho an'ny CENI raha ny tatitra azo avy eny toerana hatrany. Efa saika ny antsasamanila ny fitanana an-tsoratra avy amin'ny SRMV 7,7 mantsy izao no tonga eny amin'ny foibe toeran'ny CENI alarobia. Raha ny fepitoana nomen'ny lalàna tokoa mantsy dia androany no fotoana farany ahafahan'ny SRMV mitazona ny fitanana an-tsoratra. 10 andro taorian'ny fandatsaham-bato. Manomboka androany indray araka izany ny 7 andro ho an'ny CENI amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana ka ahafahan'izy ireo mamoaka vokatra vonjimaika ny 20 ny volana novambra izao. Ka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no mamoaka ny vokatra ofisialy 7 andro aorian'ny fandraisan'izy ireo ny vokatra avy amin'ny CENI. Izany hoe any amin'ny 7 ny volana novambra any araka izany no vinanina ivoaka ny valim-pifidianana. Amintsika amin'ny teny izao aloha zany dia efa mahery ny atsasamanilan'ny SRMV no nahatonga ny koliany eto amin'ny CENI. Ny resaka traitement na PV officiel moa zany rehefa tonga ny PV officiel avy any amin'le district sy ny bureau de vote dia tonga dia iny PV officiel iny miaraka amin'ilay résultat na saisine ataon'ny SRMV no hiasana direct ao anatin'le CNTDI na le Centre National de Traitement des Données Informatiques. Dia amintsika amin'ny teny izao zany efa mahery ny atsasamanila no vita traitement amintsika amin'ny teny izao. Raha mikasika ny birao fandatsaham-bato tsy mahazo fankatoavana kosa indray na ny bureau de vote non validé dia tsy ny CENI no mamaritra izany fa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Fa manao ny tatitra fotsiny ihany ny CENI ho an'izay birao fandatsaham-bato na ahitana tsy fahatomombanana na anomalie. Ny bureau de vote non validé na izy mbola tsy tonga ny version papier satria zany ny version papier no zany ny fitaovana ahafahana valider résultat. Ny version scanner sy ny version électronique moa zany efa tonga daholo. Dia raha mbola tsy tonga zany le version papier dia mbola mijanona amina stade na non validé ilay résultat zany. Zay zany le izy. Ny tiako mafisina ny CENI zany tsy manana zo mihitsy hamono pro-pifidianana. Raha ohatra ka mahita ataoko hoe anomalie ao anatin'ilay résultat izy dia manao fanamarihana fotsiny fa tsy manana zo hamono na hanafoana résultat. Dia any amin'ny androm-panjakana mahefa an'izay any no manapa-kevitra an'izay. Fa ny CENI zany raha 100% ny résultat tonga eto dia 100% no mivoaka. Dia anjaran'ny androm-panjakana mahefa an'izay no manapa-kevitra amin'izay kipitsipitsony mety hoe sanatria hoe misy fanafoanana satria iny zany tsy anjaran'ny CENI. Le fe hatramin'izao tsy raha le anomalie resahana nge tsy anomalie mahakasika tena hoe tsy manontohina ny valim-pifidianana le anomalie satria ny anomalie ohatra zao raha ataontsika ohatra fotsiny anomalie anankiray zao ny rehefa ataon'ilay olona tany anatin'ny bureau de vote ny fampitambarana ny vato azon'ny candidat
dia manana isa anankiray izy dia nefa ny suffrage exprimé mety isa anankiray hafa nefa ireo tokony mitovy zay nge le anomalia araka izany dia tafiditra tsara anatin'ny fepitaona hatramin'izao ny fizotra ny fikirakirana ny voka-pifidianana fa eo amin'ny vaovao trangam-piarahamonina kosa indray no levon'ny afo ny orinasa afakaba iray etsy amin'ny faritra misy ny filatex omaly alina raha ny fitantaran'ireo mpiasa tao izay nahita ny zavan-tranga dia vokatry ny fipohan'ny milina iray mpanodina lamba no ny atombohan'ny firehetana ary ny azo ny efitrano iray manontolo naharitra oradi mahery teo vao maty tanteraka ny afo angom-baovao ny Edena Elia sy Manorandre Malala. Tokony tamin'ny valora alina teo no nirehitra ity orinasa mpanao lamba iray eto amin'ny faritry ny Filatex Akadimbahoaka ity toy izao ny fitantarany mpiasa iray nahita maso ny atombohan'ny afo. Misy zany machine lavabe zany eo dia rehefa machine lavabe zany io dia resaka mpiasa tao any nahita hoe misy mirehatra ry ao anatin'le cheminée tety avelany tao amin'le machine alefany tsisy afo fa tonga dia anatin'le cheminée no nisy lelana afo niakatra dia tonga dia niakatra tany ambony tany amin'le tafo tamin'izy maika aloha dia tonga dia resaka extincteur namonona azy dia tsy voavon'le extincteur intsony dia mbola nitady moya amin'ny mpiasa rehetrarehetra mitifitra azy tamin'ny resaka extincteur lany tanteraka alefa n'le extincteur dia nijanona hatreo ny famonoana dia ny samy namonjy ny tenany. Somary nanansarotra ny famonoana ny afo noho ny fitsokany rivotra mahery loatra na izany aza nanao izay ho afan'ireo mpamonjy voina. Tokony ho tamin'ny 3 ora maraina teo vao hita ho maty tanteraka ny afo teto. Fa ankoatr'izay ihany koa sekoly iray eny Analamahitsy no may ary ny fanindran-dalana tamin'ity orinasa teto Akadimbahoaka ity ny orana may izany. Mampametra-panontaniana ny be sy ny maro ny trangana aitrano toy izao izay isana azy vahana tao anatin'ny taona vitsy izay toy ny tetsy amin'ny tsena Nanosibe ny herinandro lasa teo. Ao ihany koa ny rara Antsakabary, ny bazary kely Tomasina, ireo karazana trano hazo miorina etsero izay lasa lavenona ankehitriny. Saingy ny mahagaga dia efa misy mamefy sy manototra sahady ireny toerana nahitana aitrano ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray mitoetra any ny fitokonana nataon'ireo mpiasa ny site etsy Ambohimeandra androany noho ny tsy nahazahoany izy ireo ny karama nandritry ny 9 volana no antony izao raha ny fanazavana hatrany. Efa nisy ihany ny fangatahana ny fampiresahana tamin'ny mpitantana ity ivitoerana ity saingy tsy nisy nanohana izany. Raha ny nambaran'izy ireo androany dia efa nisy ny fitoriana napetraka teny amin'ny fitsarana makasika ity raha ity ary ny 20 Novambra izao no afantarana ny valiny izay didim-pitsarana izay. Rahantsika avy hatrany ny fanampanazavana. Velona trano ny tiririoka sy ny fanehoana sora-baventy maneho ny fitakiana teto amin'ny site Ambohimeandra. 20 andro zao no nikatona ity ivitoerana ity ary 20 andro ihany koa no nanaova ny retom-piasa ireto ny fitakiana ny karama nandritra ny 9 volana saingy tsy mbola nohenon'ny mpitantana io ivitoerana io izany raha nambaran'izy ireo. Hatramin'izao aloha izany dia mbola tsy namaly mihitsy ny ao amin'ny filakevim-pitantanana na dia efa nandritra ny andro maromaro izay efa ho 20 andro mihitsy ary izay no tokona teto amin'ity devant ONGC teto Ambohimeandra ity dia tsy nisy na inona mihitsy izany hetsika nataon'ny mpitondra anay dia izay no mbola hanohizanay ny fitokonana satria efa 9 volana izay tsy nandray karama ny tokona teto. Rehefa tsy nety ny fampiresaka tamin'izy ireo ny mpitantana dia nampiakarina ambonimbony ny raharaha. Efa nisy ny karazana fitoriana napetraka dia nanivo ny fitsarana. Efa mandeha ny any amin'ny satria amin'izay le hoe fitokonana izay dia misy zany olana tambarambe zany ny olana eto dia efa nanao ny ambaratonga rehetrarehetra izay ary amin'izao fotoana izao amin'ny 20 ny volana Novambra ny arbitrage amin'ny tribunal zany amin'io zany no fanaovana nio fampiakarana ny situation tia eny amin'ny tribunal dia hitantsika eo zany ny valiny amin'io hoe ahoana ny didim-pitsarana ho avoaka ny
fitsarana amin'io tsara ny manamarika fa araiky ampidimbapolo taona izao no nisinny sita ary tetsy ambatonakanga no ivitoerany teo aloha mpianatra sy mpampianatra ary mpandrara sy olototra maro anefa no very tombontsoa raha toa ka tsy misy ny marimaritra iraisana momba ity olana ity miankina amin'ny valiny didim-pitsarana araka izany no avy nyreto mpiasa ireto indrindra fa ireo te ampitombo fahalalana dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrahana risaorana ianao tany tokantrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany manome fotoanantsika rehetra ho amin'ny raha-pizy toy izao indray veloma daholo ary